pesta zany eto Madagasikara dia tsara mba ho resahantsika androany. Ny pesta moa fantatra fa dia avy amin'ny otrikaretina izy izay bakteria hoentin'ny azo lazaina hoe ny parasy izay hoentin'ny voalavo. Raha ny eto Madagasikara ny mahakasika ny pesta dia misy vanim-potoana zany izay azo lazaina hoe mbola malefalefaka izy amin'ny volana May iny izy manomboka dia amin'ny volana Jolay iny. Fa rehefa tonga ny volana Aogositra dia mihamafy ny fisiny zany aretina pesta zany. Mandrapahatonga ny amin'ny volana Aprily zany. Ary tsara no milaza fa raha eto Madagasikara dia tena mbola hitantsika mihitsy amin'ny distrika maromaro. Raha tsy laza fotsiny eo amin'ny 450 distrika isan-taona ahitana ny pesta. Ka tsara ihany koa ny ahafantarantsika fa ny pesta dia mizara anankiroa izy. Misy le hoe pesta atody-tarimy zany dia zay miseho amin'ny alalan'ny fivotosan'ny atody-tarimy ary marary fivotosan' io ary misy hafanana be, miakatra be ny hafanan'le olona. Dia misy koa zany ilay atao hoe pesta zay miseho amin'ny fitaovam-pisefona zany hoe sepotra zany le olona rehefa azon'io pesta io. Na sanaty zany dia tianay zany atao ministera fahasalamam-bahoaka ny milaza rehetrany raha vao azon'ny pesta ny olona anankiray dia manatona ny toeram-pitsabony izy ary maimaimpona ny fitsaboana azy. Ary ministera ny fahasalamam-bahoaka ankehitriny dia te-hanentana mihitsy manoloana ny toe-javatra misy satria nahoana raha tamin'ny herintaona antsika ohatran'izao dia efa betsaka zany ny isan'ny azon'ny pesta. Ankehitriny misy izy fa azo lazaina hoe tena vitsy kokoa satria nahoana nisy paikady zay napetraka ny ministera fahasalamam-bahoaka tamin'ity taona ity rehefa tonga rehefa niditra n'le volana Aogositra iny zany dia nisy fepetra maro samihafa zay napetrapetraka tany amin'ny tompo-pahasalamana maro samihafa. Ka rehefa hita fa tonga ny pesta misy zany le tranga voalohany dia niraisina mafy mihitsy ny fepetra rehetra ary no amafisina mihitsy zany mba tsy hirongatra. Ary ankehitriny dia efa hita sady zany zay fanamafisana fandraisana fepetra zay fa misy vokany satria hitantsika fa misy izy fa latsaka be mihitsy ilay isa zany. Raha tamin'ny herintaona ohatran'izao zany tany amin'ny 2 tany zany no efa hita sady atsika ankehitriny eo amin'ny 9 io zany no hita misy zany le izy. Ary zay mila hitandremantsika tsirairay avy. Ina ny fitandremana tokony atao? Voalohany dia rehefa misy zany nitrangan'ilay pesta zany hoe misy le atody-tarimy zay marary ary miakatra be ny hafanana na hoe mikoakoaka sepotra dia avy hatrany tsy miandriandro mihitsy fa dia manatona ny tompo-pahasalamana. Ary dia fisaorana sady ireo mpiasan'ny fahasalamana rehetra fa efa vonona zareo ary marisika mihitsy andray antsika any amin'ireny toerana ireny. Faharoa dia mikasika ny toerana honenana, diovina ny manodidina ny toerana honenana ary diovina ny tanàna, diovina ny trano. Atao zany zay tsy sitonana mihitsy ny voalavo amin'ireny toeram-ponenantsika ireny. Manaraka an'izay dia fotoana koa zany zay tokony hamonoana ny parasy. Mampiasa ireny fanafody famonoana parasy mihitsy amin'izay. Ao koa zany ilay fomba famonoana voalavo zay fahitsika tsara tokony ataontsika mihitsy vonoana ny voalavo zany amin'ny toeram-ponenantsika ireny. Fa anankiray angezabe zay tsy azo adino dia ny ady amin'ny doro-tanety. Ary anatin'izao fotoana izao dia hitantsika tsara mihitsy fa dia mahita antsika tanety may zany ety seroa ireny zany dia iantsona antsika tia tanindrazana mihitsy zany mba tsy handorondoro tanety isika. Ary raha mahita dia ilaza amin'ny tokony andraikitra ary fandrimbona amin'ny famonoana azy ireny. Fa rehefa maina eny tanety dia zao miala eny an-tsaha, miala eny anaty ala ny voalavo zay mitondra an'ireny parasy zay misy tsimokaretina pesta ireny dia mankany amintsika dia manaikitra atsika. Ka rehefa manaikitra atsika izy ireny dia azon'ilay pesta atsika amin'izay fotoana izay.
Eta-pamaranana dia tiako ny manamafy raha ohatra ka misy nitrangana aretina manatony isika aza misalasala mihitsy ary tokony anatona ny tompon-tsaboana rehetra akaiky atsika satria efa any daholo ny fanafody rehetra efa napetraka any ahafahana mitsabo ary maimaimpona izany ary raha ilaina azy raha amin'le toerana anankiray ka hita fa le olona zany dia nifandray tamin'olona be dehibe teo indrindra fa amin'ilay fomba fisefona dia misy natao hoe fitsaboana miaraka ny daolobe efa vonina amin'izany ny ministera ka dia ny faniriko ama tokony andraikitra voalohany amin'ity ministerna fahasalamam-bahoaka ty androany dia aingany ny malagasy rehetra ho lavitra ny peste fa zao tsy maintsy raisitsika ny fepetra rehetra zay fanambarako teo ary mankasitraka ny mpiasan'ny fahasalamana koa zay fa miezaka manao ny anytsio zavatra mba tsy hampirongatra an'izany amin'ity taona ity mba asehontsika zao tontolo zao fa resitsika tsikelikely ny valana retina rehetra zay miantraika amin'ity tanindrazantsika ity